miezaka etsero mitady an'ireo mpiara-miombonafiko amintsika anampy ara-bolana no tanteraka zay tanteraka nanatsangarana ny tombo misy ihany mampalefo koa mijoro reto ankehitriny manoloana anareo ambara koa pabe maso ho retano rendano reny boaka malagasy ny fifonana sy ny filantsiny manaraka zany dia mbola manomafy atany aho ny fahavononako hitondra ny traikefa sy ny fahaiza manao anarako entina narenana ty araka-karena ny Madagasikara zay tosifahana fotoana lava ny azadiny sady resafireneny Madagasikara nandrisiny antoana ny fanapotera ny sy ny fanobana ny ari-fireneny ary ny nanampitrotaka ihany koa ny voka-dratsy ny loza voajanahary aty zay ihany reo fanjakazakany ny vahiny tsy ara-dalàna ty fireneny zava-dehibe loatra andeha matofoloka fiarovantsika reo malagasy zay hiara-ntseran'aina fa dia tena manjakazaka sy mizaozao marina reo mihevitra fa tompo-tanàna ka lasa ny tompondray makatakatana dia dia mba jereo manokana reo ny fivoriana farantampony sadeka faranteo tany Zimbabwe zay nandraisan'ny malagasy anjara ary nitariany Andriamatovoloko Erajanaro mampianina ireo délégation dia niompana manokana amin'ny lohahevitra hoe fampiroboroboana ny industrie zay no hevitra tany Zimbabwe manana ny maizy azy président ny industrie malagasy manana maizy azy ny industrie malagasy ary vonona sy afaka mifaninana tanteraka amin'izay industrie avy any beny an'izay matavaka mila mandray andraikitra ny fanjakana manatsara ny tontolo ny fandrarana amin'ny ankapobeny sy hijery manokana ireo industria sy fandrarana malagasy fa tsy sanatria varongaren'ny lavitra ka tsy ahita ny ambanimaso vonona tokoa aho sy mitary ny orinasa ty koa ny amokatra indray ka natobaka ny vokatra tena malagasy nampalaza atsika tamin'izay azo asa indray reo tanora ary misy mifandraisana ka vokatra ny tantsaky koa dia mino sy manatena fa mivoaka eto amin'ny hevitra amitsika androany dia azo ray tena milaza hoe eny araka dia isokatra tsy hoe retsony tiko fanampy lehibe hoe aminareo ity ataontsika ity ka dia tokony kondoa isika dimy rahalahy amro anankiray eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy zao ka tokony atsapy sika fa ny tombontsoa pirenena no tandovana fa tsy niampy koa poromavela iandrano tiray tanindrazana amintsika avokoa reto ary isika malagasy ihany malagasy tokana ary malagasy vonona iaraby ary ampihavan'ny Kristy zay afotonina lay hira zay ataontsika eto koa dia fanampy lehibe no ataontsika koa dia miantsa amin'izy ireo aho mitopy aty amiko mitopy aty amintsika koa ny masony voaka malagasy ary miandry fantatra zay hivoaka amin'ity fampihavana firenena ity ry zareo miandry dia miandry atsika zareo anahoana ary tsy lasaka zany tsoa reo firenenrehetra eran-tany dia manatena ary matoky fa olokendry malagasy mahay miavana sy famelahelo manana fahasahina andray fanapahan-kevy entra sy mazava mba ahafahantsika miara-monina
miara-miaina eto amin'ny telo sy karazana malalatsika ity mba ahafahantsika manangana firenena tena vanana ho an'ny taranaka amin'ny fandimby. Eto dia ankasitraka tanteraka ny asan'ny tanterahany vao miera folo izay nanaovana tafitra omaly nanokana fotoana namangina ny sasasasany tamin'izy ireo aho fakoaly ka nahita nisy tokoa fahaizana manao sy fitiavana nasehoana irosotsika mifampihavanana amin'ilay katrefo maniry kio aho raha maniry mba ho tena iaina amin'ny fiarahamonina sy manodidina antsika ary ampiatsika amin'ny firenena eto amin'ny firenena izany katrefo izany. Maniry tokoa Andriamanitra mba ananatsika izany fomangoraka sy ny tiany namatsika izany. Raha nandeha hidana tany Tomasina dia nahita an'ireto olona eny amin'ny arabe mijanona tsarotsapana ontsa tena gaga mahita ny fahasaramana sy fahantrana menjary adiditsika rehetra manao izay mba natsarana fampian'izy ireny fa tsy nataon'Andriamanitra otrireny akory ny aina fa anjaratsika fitantana anjaratsika fitondra no manatsara ny fampian'izy ireny ka dia alao hery ara-tsika zany. Manantena aho fa tsy hivoana amin'izay efa notanterahany teto amin'ny fanapahan-kevitra ny fanapahan-kevitra horaisinao horaisitsika ka hiara misy raha isika anatanteraka azy ireny. Mandalo fotoatrano iaho Madagasikara ary teny Pendoano ary eto Ampamarana dia mbola tika ny mamerimberina fa na dia fotoatsaraka tonina rehefa mirahinsika miara-mandehitsika malagasy tokana malagasy ny famotantana malagasy ny fanampy tonga le tsiro fanantenana raha mizotra makany amin'ilay fampihavanana marina koa isika ao anatin'ilay katrefo koa saia raha mitsofa fa vitatsika ny manarina ndraiky firenena ity vitatsika mampandroso indray fampiaina andro fahitandrazana amintsika vitatsika ny miaro ireo malagasy anabavantsika rahalahintsika zanatsika ray aman-drenitsika izay anjaka zakan'ny sasany vitatsika miaran'izy ireo ary sika fitantana ilaina manana fahasahiana fanapahan-kevitra entitra ary fanapahan-kevitra mitondra makany amin'ny fampandrosoana koa dia mino sy manantena fa ho tanteraka antsika tokoa ilay teny izay voasoratra amin'ny Samuel faharoa ny andiny ny fahafolo Samuel faharoa fahafolo ny andiny ny faharoapolo manao hoe koa maherezy ary aoka hitomban-dahy ho amin'ny firenentsika famombantsika Andriamanitra. Sotratsika.